Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana amiko. Ianareo manamboninahitra ambony, sivily sy miaramila. Ianareo ray aman-dreny ara-panahy sy ray aman-dreny ara-drazana amin'ny lafy valon'ny nosy. Andriamatoa sy ramatoa isany Masoivo, vahiny sy solotena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Hajaina ireo arofenitra misy eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Mamela ahy ianareo hanandratra ny fisaorana ho an'ilay nahary izao tontolo izao satria noho ny fitahiany sy ny fiarovany no nahavory atsika rehetra eto anio, noho ny fitantanany sy ny fihainony ny vavaka izay nataontsika rehetra no nahafahantsika sy ny firenena rehetra niala teo ambany vahovon'ny fangejana, ny mpanao herisetra, ny mpandrova ny areti-pirenena sy ny fananam-bahoaka. Manaraka izany dia miondrika ao anatrehan'ireo namoy havana, makahery ireo naratra sy ireo niaram-boina nandritra ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena. Kion-dalana lehibe ho an'ny firenetsika ny androany. Satria ny vahoaka malagasy mihitsy no mangetaheta fiovana lalina eo amin'ny fomba fitantanana ny firenena izay manosika antsika hanoratra boky vaovao ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Manomboka tamin'ny fiverenan'ny fahaleovantena, ny vahoaka malagasy dia niandrandra foana fiovana mba hahafahana misitraka fiainana tsaratsara kokoa sy ny fialana amin'ny zioga ny fahantrana. Mampalahelo anefa fa 15 taona tiorina dia mbola sokajiana ho isan'ireo firenena farany mahantra indrindra i Madagasikara eto amin'izao tontolo izao. Antony zany nampifoha sy nampitsangana ireo tanora tsy nanaiky lembenana intsony, mbola manantena ho avy mamiratra sy tsara lavitra noho izao vanim-potoana lalovantsika izao ho azy ireo sy ny tarana. Ireo tanora mivondrona sy mitsangana ireo nahitana ny generation Z, maro anisa izay notrony ny olom-pirenena malagasy tsy vaky volo dia tsy tana intsony fa nidina an-dalambe naneo sy nitaky ny fanarenana sy vanamanontolo ny rafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Izy ireo dia nitaky ihany koa ny fitadiavam-bahaolana mikasika ireo olana ara-tsosialy sy ekonomika, ka isany amin'izany ny olana jiro sy ny rano. Indrisy nefa fa vono, ratra, hetraketraka ary fanimbazimbana sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay arovan'ny lalam-panorenana no setry n'izany fitakiana ampilaminana izany. Manoloana ny hiekika sy ny antso vonjy nataon'ireo vahoaka very fanahy mbola velona ary fitandrovana ny tombotsoa ambony firenena dia ny joro nandray ny andraikiny ny folo alidahy. Tandroko ary ny vozona ary kitro ifaharan'ny firenena namaly ny antson'izy ireo. Ny 14 ny volana oktobra teo no hamariny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fahabangan-toeran'ny filoha-pirenena sy ny filohan'ny antenimiran-doholona ary ny tsy fahafahan'ny governemanta iandraikitra ny asany. Dia niantso ny fahefana miaramila mahefa izy izay tarihiny tenako hiantsoroka ny andraikitra ny filoha-panjakana izany fitsarana avo izany. Ry mpiray tanindrazana amiko, fotoana izao andraisana andraikitra, miantso fitoniana sy fiaraha-mienta ho an'ny tsirairay ary fiombonam-po mba hahafahana manarina faranjay haingana ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena izay latsaka ankaterena. Hifanometanana isika herivelona rehetra ka hiara-iasa ampitokiana ho toy ny mpirahalahy mianala. Manome toky izahay fa hiala sy hanapaka tanteraka ny fomba fanao nisy hatrizay. Imasonay ho toy ny anak'Andriamaso, ny fanarenana manontolo ny rafi-pitondrana sy ny rafi-pitantanana mifanaraka amin'ny etaeta am-bahoaka. Ao anatin'ny foiezaka
dia omendanja kokoa ny famahana ireo olana tena maharary ny vahoaka toy ny angovo, ny fahasalamana, ny fampianarana sy ny sisa sy ny sisa. Ao anatin'ny antonony ezaka dia hanao atrikasa maro lafy, andraisan'ny hery velona rehetra anjara hoety mandrafitra ny lalam-panorenana vaovao sy ny lalam-pafidianana isika. Ho fitandrona ny fahadiovan'ny fitantanam-bolam-panjakana dia manome toky ianareo vahoaka izahay fa hametraka politika pitsitsina hoentina mifehy ireo fandaniana mioapapana tsy mifandraika amin'ny filana izay voasokajy ho lahara-pahameana. Manome toky ihany koa fa handray ireo fepetra rehetra hanenjehana ireo fanetry be ny firenena anarina amin'ny fomba rehetra ireo dona niatra tamin'ireo niaram-boina nandritra ny hetsi-bahoaka ary ampanaja ny fahazoany tsirairay hisitraka ny zony indrindra ny zo aneo hevitra. Hijoro hatrany ho an'ny tanindrazana iombonana sy ny taninjanaka ka hanaja sy hampanaja ny lalàna sy ny soatoavina malagasy. Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny mahasoa ivo vahiny sy solotena ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manatrika etoana. Miantso anareo ny vahoaka malagasy anoana sy hanome tanana ao anatin'ny fametrahana izany politika fanarenana nasionaly izany, maniry ny isian'ny fiaraha-miasa mahomby ara-draminy sy araka nihitsiny. Eto am-pamaranana atitra terinay aminareo mpiara-mombonatoka sy anareo mpampiasa vola sy mpandraharaha ny finiavanay ankitsipo hametraka tontolo mirindra, milamina sy voaro. Isaorako manokana ireo rehetra nandray anjara nanao ny ainy tsy ho zavatra na ampifohany valala be mandry ho an'ny fanorenana indrindra inareo Génération Z sy anareo mpianatra rehetra manerana ny nosy. Isaorako manokana ianareo foloalindahy izay soloko tena eto anio mampihetsi-po ny fijoronareo sy ny heri-po ary ny firaisan-kina nasehontsika tamin'ireny fotoana reny. Hiarina amin'izay anefa ny firenena malagasy hiala tanteraka eo ambany zioga mangitsokitsoky ny fahatrana. Mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy ho an'ny tanindrazana tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra.